Fampifaliana indray ny tongavana sy hiarabana manokana ao amintsika tsirairay avy izay mandray izao feo izao, ary ihany koa hanononana ny fiadanan'i Jesosy anjaka sy hanapaka mandrakariva ao anivon'ny tokantrano sy ny laim-piainanao rehetra. Amen. Ampitiavana lehibe no hitongavanay sy reto ravavy ary anadà izay tazanao eto amin'ny sary reto hitondra fifampizarana amin'ny alalan'ny fanontaniana sy ny valiny izahay. Efa tazanao eto amin'ny lohateny eto ambony eto ny fanontaniana izay andeha ho aroso amintsika tsirairay izay mihaino. Tsara-pahafantarina ary tsara marihana fa tsy hoentina andeha hitsaratsarana olona izao fanontaniana ho aroso eto izao na fiangonana io na iza fa hoentina andeha hitondrana anjara-birika ary ho fifampatehivana na lakilosy fanerana ho antsika rehetra, satria izao vaninandro misy antsika izao dia ao anatin'ny tena miandry an' Jesosy aosenao eo, ka mba tsy havarom-bariana anao dia mitondra lakilosy fanerana sy anjara-birika izahay izay ho aroso eto amintsika tsirairay avy, ka ho atolotray ampitiavana izao fifampizarana izao. Ao anatin'izay dia tsara aloha mampahatsiahy antsika rehetra fa indrindra ho anao izay vao sambany handre izao fifampizarana izao dia ity page na ato amin'ny YouTube na ato amin'ny Facebook ity dia afaka abonenao, zany hoe afaka s'abonenao ty page ity amin'izay fotoan'izay rehefa misy fizarana hoentin'ny mpikambana aroso ato anivon'ity page ity dia mba anisan'olona mandray notification zany ianao rehefa s'abonenao ny page, ka raha sitrakao ka mety ianao dia s'aboneo ny page dia misaotra anao sahady amin'izay fankatoavana izay. Mialohan'ny andrenesantsika nyreto anadà sy ny rahavavy reto dia andao aloha tsika haka autorisation avy amin'i Jesosy ahafahantsika manao izao fifampizarana izao, dia izy no manome alalana aloha zay tsika vao mifampizara, ka andao ary hivavaka aloha tsika zay vao hanomboka eo, andao ary. Haleloia, ray masina tsara indrindra rainay amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Misaotra anao zay Tompo fa nomenao ora sy fotoana indray ahafahanay mifampizara eto amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'ny fahatsaranao isan'andro, misaotra ny amin'ny ora sy fotoana ahafahanay mifampizara eto indray, ary misaotra ho andreto anadà sy rahavavy reto nanaiky ho fitaovana hitondra izao fifampizarana eto izao. Tompo, fantatray fa tena tianao loatra izahay ary ianao mihitsy ny te hikarakara fananay, te hanahitaitra anay, te hampahatsiahanay ary te hampahafantatra anay ny tokony hiainanay amin'izao vaninandro hiainanay izao. Tompo, raisao raha ny toeranao, ataovy izay tianao atao fa afaka manjaka ianao satria anao ty toerany ity, anao ny fonay, anao ny vavanay, anao mombanay rehetra, anao ny fotoananay tsirairay avy izay anananay eto. Noho izany ataovy izay tianao atao ary miasa feno ianao fanahy masina hoento ny teninao ny ampony tsirairay avy, ny risym-pandrenesana, ny fo sokafo avokoa mba ho pakato ny teny izay hoentiny reto anadà sy rahavavy reto, ny olona rehetra izay omenao fotoana hanongilatsofina handre izao fifampizarana eto izao, ka miasa feno ianao fanahy masina fa asanao izany ary mahafitaovana anay dia nanaiky fotsiny izay anao izao fifampizarana izao, fa ianao mihitsy no anao izay sitrapona hoeto, ka raisao raha ny toeranao atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy Kristy izao fifampizarana fanontaniana sy ny valiny izao. Misaotra Tompo. Haleloia. Amen. Amen. Ndao ary voaraisintsika ampitiavana ny anadantsika, fa zao aloha mialohan'ny andrenesantsika ny anadantsika iteny dia tsara mampatsiahy koa anareo izay mandre izay mihaino zany hoe afaka mba mandray anjara koa ianareo manoratra eto amin'ny commentaire eto amban'ity fizarana ity zany, mba hahafahanay koa mba mandray ny avy any amintsika dia mba samba mifampizara zany tsika, ka afaka mandray anjara ianao mamaly ny fanontaniana izany. Fanontaniana apetraka dia izy efa eo amin'ny lohateny io hoe fantatrao ve ny atao hoe sandoka ary hainao ve manavaka izany, dia andao ary ometsika fitenenana ny anadantsika izay efa vonombonina andeha hamaly ny fanontaniana naroso izany. Andao ary menanao ranadà ny micro. Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika rehetrarehetra izay ampanaraka an'izao fandaran'izao rahalahy Joa no miresaka aminareo.
fanontaniana mipetraka dia izao hoe inona ny atao hoe sandoka. Ny atao hoe sandoka amiko manokana dia toa izy nefa tsy izy. Averiko a, toa izy nefa tsy izy. Ohatrany hoe vola ihany izy io a, vola sandoka. Fa ny zavatra ny ainako manokana resaka vato. Ny vato anankiray tamin'izay, satria za manao resaka renakibon'ny tany, dia ny vato anankiray rehefa jeren'ny olona izay vato taty amiko taty izay, dia niara-nanaiky daholo ny expert sy ny rehetrarehetra izay mahita fa grenat bleu. Inona moa le grenat bleu? Grenat bleu dia vato anankiray manana essence de couleur. Dia tao anatin'izay fa tsy izy tsy nalala fa grenat bleu ity. Fa izao kosa nefa rehefa nampidirina tao anaty labo ilay vato dia tsy grenat bleu fa sandoka, tsy izy. Ny olona rehetrarehetra niaika an'izay zavatra izay. Ohatra anankiray izay fa amin'ny maha-kristianina antsika dia misy ihany koa ny sandoka. Tonga dia teny ampitodiako anao sy teny hisintomako anao amin'ity androandroany ity dia ny hoe virginy dimy adala sy ny virginy dimy endry. Ireo dia samy virginy fa ny ray tafiakatra dia ny ray tafajanona. Ny adala, virginy adala dia mieritreritra foana virginy ny tenany, tsy mieritreritra zavatra lavitra be izy fa izy mieritreritra ao anatin'ilay virginy. Fa izao anefa rehefa tonga ny fampiakarana dia tsy tafiakatra izy. Eo ilay sandoka tiana ho lazaina amin'ny maha-kristianina antsika. Tsy mpinotsotra ihany io, fa mety koa pasteur, mety koa fiangonana. Satria tahakan'izay pasteur niaraka tamiko izay zao ohatra, dia mampianatra izy ho an'ny ankizy hianatra hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Izany hoe raha jerena nefa amin'ny baiboly dia tsy misy an'izany zavatra izany. Be dia be ny fampianarana voiziny antoko mpivavahana, antoko mpiangonana, pasteur mihitsy amin'izao fotoana izao. Fa hita mihitsy hoe sandoka ilay izy, tsy izy ilay izy. Dia fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny alalàna an'izany zavatra izany. Dia te hitarika ny sainao voalohany indrindra ny alalàna an'izany zavatra izany dia tsy misy afa-tsy baiboly. Baiboly ve mampianatra ny olona hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra dia fanahy masina midina ao anatin'ny olona anankiray ary mampiteny Andriamanitra miresaka mivantana. Fa tsy ianarana, tsy ataotao foana, tsy hoe miakatra ny sentiment dia hoentina amin'izany ny olona. Sandoka ny anaran'izany. Ary izay foana no tiako anentanana anatin'izao fampianarana izao hoe tsy izay rehetra manao tombokotomboko. Ary ny ahafantarana faharoa indray dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny vono ahafantarana ny azo. Raha voaloboka dia tokony voaloboka no mivoaka eo, fa tsy hoe voaloboka dia goavy mivoaka eo. Izany hoe ny vono ahafantarana ny azo, ary fantatra foana miaraka amin'olona eny antsefatsefany eny ianao dia fantatra foana hoe tsy araka ny tenin'Andriamanitra izany, tsy araka ny baiboly izany. Maro samihafa izy ireo, tahakan'izany izao ohatra fiangonana anankiray izay milaza izy fa ity fiangonana ity ny marina, nefa ao anatin'ilay fiangonana dia misy sarivongana dia miankohaka eo daholo ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'izany ny sandoka. Ka raha maheno an'izao fampianarana sy hafatra izao ianao dia efa fitiavan'Andriamanitra anao hiverina ny aminy izany, satria zavatra tena tsy tian'Andriamanitra ny mivavaka amin'ny sarivongana. Dia tahaka tsy hoe fanafotohinana ilay izy na fitsaratsarana fa filazana ny marina mba hampiverina anao amin'ny tena loharano dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay tsy sandoka. Fa maro ny olona be dia be hatramin'ny hoe za Andriamanitra, tsisy an'izany ao anaty baiboly. Ary rehefa voasoratra ao anaty baiboly izany ao any amin'ny farany any dia misy milaza azy ho Andriamanitra. Kristy sandoka, betsaka izy ireny. Ka amara-paranako ny fampianarana, ny toriteny, ny fizarana amin'ity androandroany ity dia izao hoe Jesosy ilay lalana famarinana ary fiainana. Izy irery ihany ny sandoka, ary ny ahafantarana ny hoe sandoka dia izy, satria misy an'izay hoe fanahy, esprit et discernement mampafantatra hoe izy izany na tsy izany. Ka mila ananan'ny kristianina tsirairay avy izany zavatra izany dia
mena ny tompon'andraikitra ny fitenenana misaotra antsika rehetrarehetra ny haino alezatra amin'ny farany voninahitra ho an'i Jesosy Kristiany ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Halleluja. Ia, makasitraka ny anadahntsika nitondra izay valy ny fanontaniana teo izay mino fa noraisinao ny anjara tokony ho raisinao manoloana an'izay valiny teo izay ary ho fantatrao amin'izay ny jery tsara ny hazo izay mitsira dia izay vao mivoaka amin'izay nahalalànao anazy hoe hoa eo voaloboka izy ity izany, hoa eo paiso izy ity izany, ka dia fantaro tsara raha izay fa sao dia sy doka sika mijery ny fotony ny aveo ny voa mivoaka eny efa hafa na mijery ny voa eny efa ny fotony hafa dia fantaro tsara izay eny anivon'ny fiainantsika araka ny teny anadahatao dia tsy natao hoe hanafitohinana na hoe hisaratsarana fa entina hilazana ny marina ho amintsika tsirairay afa-patsahivana ihany koa. Andao ary mbola misy rahavavitsika izay efa vonona ihany koa ato hamaly ny fanontaniana izay efa napetraka ka dia inoko fa handray mihitsy ianao androany ny valiteny avy amin'ireto rahavavy sy anadahy reto izay ho aroso eto dia andao ary ho atolotra anao indray rahavavy ny fitenenana. Ia, fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy tononiko ao amin'ny tokantrano izay mampiditra an'izao feo zao mampandroso an'izao feo zao ny fiadanan'ny tompo anjakazaka ao amin'ny tokantrano misy anao ao. Tonga eto indray ao amaly an'ity valim-panontaniana izay napetraka ity ny fanontaniana moa dia milaza toy izao hoe inona ny atao hoe sandoka, fantatrao ve ny atao hoe sandoka? Ia, ety am-pandoiana ihany koa dia efa manentana anao sahady mba hanome ny avy any aminao eo amin'ny commentaire dia afaka soratanao ny avy any aminao satria ilainay koa ny avy any aminao ka dia amaly an'ity fanontaniana ity hoe fantatra ao ve ny atao hoe sandoka, inona ny atao hoe sandoka? Hitondrako azy aloha dia izao ny sandoka izay zany izy hoe sandoka raha misy izao vola anankiroa eo, vola tsy mitovy, vola roa atao hoe rayal zany dia ny ray vola vrai, vola tena izy zany dia ny ray sandoka nefa izy io dia tena mitovy rayal io, tena mitovy tena hoe raha mijery tampoka zany ianao dia tsisy anavahanao anazy hoe ity angeka sandoka, ity aneka tsy sandoka fa nefa misy point ray, misy zavatra ray ahafantarana hoe sandoka iny. Ohatra zao hoe raha tsy nijery an'le kofehy mandeha ao anatin'le vola mety hoe misy fa tsy mitovy ny fanaovana anazy, tsy mety misy zavatra mampiavaka kely anazy raha fa tena dinianao sy jerevanao le vola fa raha jerenao maika dia tena hoe vola mitovy ary izay ny mahary voafitaka any olona amin'le vola sandoka. Izay zany izy hoe vola sandoka. Misy ny sandoka zany hoe manao kopia zany tsy le tena izy fa sandoka ary misy zavatra ahafantaranao anazy. Raisiko amin'izay ny sandoka ato amin'ny ara-panahy. Ny sandoka zany izy hoe mpisandoka, misandoka. Amin'izao fanompoana any tompo zao dia maro ny tena hoe sandoka izy raha ijerevanao mindray mpimaso, ijerevanao tena hoe amin'ny ankapobeny tena hoe tena izy io. Fa rehefa tena miditra lalina ianao, rehefa jerenao mihitsy hoe zavatra tao ao, ny fampianaranao dia eo amin'izay ianao vao mahalala hoe tena tsy izy ity fa sandoka. Zany hoe misy zavatra foana zany mampiavaka azy, misy zavatra tena hoe tsy izy. Fa izy rehefa jerena amin'ny ankapobeny dia izy. Ka maro nefa sandoka miparitaka satria ny tenin'Andriamanitra ny dia milaza an'izany. Sandoka nge mitondra ny tenin'Andriamanitra foana izy, mitonona ny anaran'i Jesosy ihany izy, fa misy zavatra ray fotsiny, misy zavatra tsy maintsy
ahafantaranao anazy hoe na dia mitory amin'ny tompo ty na dia mitory filazantsara an' Jesosy izy zany e. Tena hoe tsisy hoe tena hoe copie-collé. Izay le sandoka manao copie-collé. Fa zao misy zavatra ray foana ahafantaranao anazy hoe tsisy. Na amin'ny fomba fampianarana, na amin'ny fombafomba iainana ao anatin'ilay fiangonana. Ary na ilay hoe mivoana ao anatin'ny Baiboly. Fa rehefa jerena ty ivelany izy dia hoe zavatra ao anatin'ny Baiboly no ataony. Fa rehefa jerenao tena hoe miditra lalina ianao dia tena hoe hita hoe tsy ao mihitsy zany. Ka zao mila fantarintsika tsara tokoa ny sandoka sy ny tsy sandoka. Eny fa na dia vola raisina oharany mila fantarinao satria misy foana ny vola sandoka miparitaka foana ireny. Ary tsy maintsy misy zavatra ahafantaranao anazy. Ka raha fa ianao no manana n'ilay fanahy mamatatra ao anatinao ao tsy voasandoky ny fampianarana maro samihafa ianao fa tena hoe ilay fampianarana tena izy satria ilay fanahy mamatatra ao anatinao amatatra ny sandoka sy ny tsy sandoka. Amen. Dia izay indray ary ny valim-panontaniana avy aty amiko ary mbola manentana anao ihany koa mba hamaly ny avy any aminao dia samy hiara-tahin'i Jesosy daholo dia eo amin'ny komantera ataovy ihany koa ny valiny avy aminao. Amen. Amen. Halleluja. Ia, mankasitraka anao rahavavy. Tondra izay valin'ny fanontaniana izay dia tahina hatrany nareo mianadahy efa navitany valiteny teo zany. Ia, mandray lesona hatrany moa tsika ao anatin'ilay valin'ny fanontaniana fa ny zavatra atao hoe sandoka dia tena izy dia tena tsisy fomba lalàna azy raha sy mijery tsara ianao. Izay misy nyreny vola reny mila jereny masonao anankiroa tsara le izy izay ianao vao mahalalo ity tsy izy aty izy. Ina zany ny tena tokony halalàna azy. Ny marina zany dia tokony hoe hikirakira vola tena izy ianao dia amin'izay fotoana izay hainao azy manavaka an'ilay tsy izy. Fa raha tsy hikirakira an'izay ianao dia anisan'ny tsy halala ihany koa. Ka tiana tenenao anatin'izay raha atao amin'ny tompo dia hoe mila miaraka amin'ilay tena izy ianao dia fantatrao ho azy ny zavatra tsy izy eny amin'ny fiainanao eny rehefa miserana eny amin'ny lohampiainanao izany. Fatary foana ary izay tsy hoe izay miantso hoe tompoko izay ny hoe izy na koa hoe to tena masina be ary to tena marina be to tena le to ohatran'izay mihitsy mila mijery tsara fataro ny zavatra rehetra. Amen. Nandao ane andray ny rahavavintsika manaraka indray sika izay ao anaty fahavononana daholo moa zany ny miaramila ny Kristy ato dia ho atolotra sika ny rahavavy indray ny fitenenana. Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanany mba hanjaka amin'ny tsirairay avy. Ia, tonga eto koa moa zany mitondra ny valim-panontaniana. Ny fanontaniana izay napetraka moa dia hoe fantatra hoe ny manavaka ny sandoka. Ia, tsara marina aloha fa matoa misy ny sandoka dia misy ny tena izy. Matoa misy ny kopia dia misy ny original. Ary na ny Baiboly ihany koa dia nampitandrina antsika raha amin'ny tontolon'ny fanompoana moa zany dia rehefa miteny hoe sandoka dia tonga ao an-tsaina avy hatrany dia misy ny mpaminany sandoka, misy ny mpampianatra sandoka, misy ny apôstôly sandoka. Ireny sandoka zany tsy tena izy fa kopia fotsiny. Dia araka voalaza teo amin'ny Baiboly dia nampitandrina antsika zany ary voalaza amin'ny Mateo 4:20 amin'ny andro farany zany dia maro ny mpaminany sandoka hitsangana hamitaka ny maro. Ka ny fomba ahafantarana sandoka dia ny faneraserana amin'ny tena izy ihany. Raha fantatra tsara ny tena izy dia mora aminao no manavaka ny sandoka. Raha tena mifanerasera amin'ny tena izy ianao, tena hoe mahatsapa hoe ity ny tena izy dia mora no mamantatra hoe sandoka zany. Izy satria mifanohitra amin'ny zavatra efa nampianarina ohatran'izay, mifanohitra amin'ny fahamarinana efa nandehanana ohatran'izay dia ny fahamarinana izay voalaza ao anatin'ny Baiboly zany raha hiteny momba ny fampianarana isika. Satria dia
raha vao tontolon'ny fanompoana mantsy raha vao hoe sandoka dia ny ao an-tsaina zany fampianarana sandoka. Ka raha ohatra zany hoe fatatrao ny tena izy dia mora aminao no anavaka ny sandoka. Fa raha tsy fatatrao tsara ny tena izy dia mora voafitaka ihany koa satria tsy izay tenenin'ny olona hoe ankalazain'ny olona zany sandoka iny dia sandoka tokoa, na koa izay lazain'ny réseaux sociaux na ny YouTube hoe sandoka dia sandoka. Fa ny sandoka dia ny olona izay mampianatra diso mimia mamily ny olona hiala amin'ny fahamarinana, izay no sandoka. Misy ihany koa ny maminany sandoka hoe miteny saisay fotsiny izy nefa tsy teny avy amin'ny Jehovah akory no teny olazainy ka hoe ny ten'Andriamanitra hoe fantatrinareo ny azo arakaraka ny voany. Izay no ahafantarana mitsika ny sandoka zany ny faneraserana amin'ny tena izy. Ohatra zao aka ohatra hoe raha ahafantarana hoe ahoana vola ty vola sandoka. Vola sandoka ma tsy azonao anaovana iny, tsy azonao hividianana zavatra iny ary mampikadra ihany koa zany fampiasana azy zany mitera-doza izany. Ka ny ahafantarana zany hoe sandoka ty vola ty tsy tena izy ty dia ny fakazaranao mikasikasika vola tena izy. Ny olona anankiray efa zatra milalao vola zao dia tsy voafitaky ny vola sandoka mihitsy satria efa fantany voatazoniny tanany fotsiny le izy tsy izy ty vola ty fa tsy ny vola fitazoniko isan'andro, tsy ohatran'ny vola fahitako isan'andro dia tsy izy ty. Dia toy izany koa ny raha misy olona zao ny tonga manantona anao miteny zaho ny rainao, nefa ny rainao fantatrao isan'andro na dia tao ka hoe nisy zavatra nahazo azy ka niova ny endrikiny dia fantatrao fotsiny izy tsy ianao ilay raiko, tsy ohatranao mihitsy izy, tena tsy izy ianao. Fantatra foana zany satria efa mifanerasera, efa mifankazatra dia fantatra raha vao hoe miova. Ka nahafantarantsika hoe mampianatra sandoka no mampianatra antsika dia hoe miala amin'ny fahamarinana izay voalaza ao amin'ny baiboly ny zavatra ampianarina. Ka mba ahafahana mamantatra izany dia aoka ianao mba handany fotoana hamaky baiboly, anana fandraisana fanahy masina satria ny fanahy mamantatra ihany koa dia avy amin'ny fanahy masina no azahoantsika izany. Ka faneraserahantsika amin'ny fanahy masina no ahafahantsika mamantatra hoe tsy feon'ny fanahy masina mihitsy zany, tsy feon'ny fanahy masina zany feo zany fa mety feon'ilay olona miteny ihany na koa hoe feon'ny fanahy hafa mihitsy aza. Ka ny ahafantarantsika ny sandoka dia ny fahafantarantsika ny tena izy. Izay no ahafantarantsika hoe sandoka ty na dia tsy izy mihitsy ty. Dia izay ary ny vali teny avy aty amiko dia mankasitraka antsika rehetra izay naharitra ny aina tain'i Jesosy. Amen. Ia, tain'i Jesosy koa ianao rahavavy mankasitraka anao nitondra izay valiny fanontaniana teo izay. Dia tahina manokana ny ianareo telo menada izay efa navita ny valiny fanontaniana teo izay. Ia, hitantsika amin'izay fa efa voalazako tery aloha ihany koa izay teo izay ny hoe ny fiarahnao amin'ilay tena izy ny mora halalanao an'ilay tsy izy. Na io vola, na io inona, dia rehefa miaraka amin'ilay tena izy ianao dia hainao foana an'ilay tsy izy ao anatin'ilay izy. Ka aoka isika hanana fahazotoana hiray amin'ny fanahy masina hatrany mba hahaizanao manavaka ny zavatra rehetra satria io fanahy masina io dia tsy mitoetoetra fotsiny izy ao anatinao fa mampahalala ny zavatra rehetra. Ary io hitantsika fa ny fanan'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra any amin'olona sy ny ety aminao avy dia mikonnecte ireo anankiroa ireo rehefa mifanena. Ka raha ohatra zavatra tsy anazy no mifanena aminao dia avy dia fantatrao fotsiny izany izay. Ka maherezantsika miray amin'ny fanahy masina mba hahaizantsika mahafantatra ny zavatra miserana eo amin'ny loham-piainantsika. Ia, mbola misy rahavavintsika raintsika farany andray ny anjara valiteny koa izy avy any aminy dia raintsika mpitiavana indray ary izy dia ho atolotra anao rahavavin'ny fitenenana. Ia, miarahabantsika rehetra mpifaliana indray no amaliko ny valim-panontaniana izay napetraky ny mpanompon'Andriamanitra, izany hoe fantatrao ve ny sandoka. Raha izaho manokana dia fantatro ny sandoka satria manana ilay fanahy masina akony ahafahako mamantatra izany sandoka izany. Ohatra fotsiny izao hoe
ny fiangonana anankiray ohatra raha ohatra le fiangonana zany tsy mitory afa-tsy ny hoe fitahiana foana no atoriny de tokony hoe mba ho tonga saina ianao hoe ahoana raha ty olona ty tsy mba ahoana raha ty mpitandrina ity ty mpanompon'Andriamanitra ty tsy mba mampianatra hoe ahoana ny fomba hikarakarana ny ara-panahintsika, tsy mba miresaka zava-panahy mihitsy zany fa resaka fitahiana amin'ny ara-nofo foana zavatra resahany. De zany zao fantatra zany raha amina manokana de tena fantatro hoe ity sandoka ity tena izy satria sika manko raha am'izao vanim-potoana hitatsika zao de tena tsara be ny mila mahafantatra hoe tena hoe tena Jesosy marina ve no velona ao anatin'le fiangonana iray izay ivavahana na le hoe groupe ray izay mety hoe misy anahy ohatra ny tsara mahafantatra izany satria isika ankehitriny zao de miara mahafantatra fa maniry ohatry ny anana tokoa ny fiangonana de ho voafitaka ihany isika ho zava-poana ihany ny fanompona izay tena natao hatramin'izay ka hatramin'izao zany raha ohatra ka hoe ho voafitaka ny ara-panahintsika fa zao manokana de fantatro tsara le manavaka an'le hoe sandoka de izy moa miankina am'le ianao zany mahita an'le système fandeha an'le fomba fampivavahan'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana sy ahoana avy tsy maintsy fantatro foana ny fomba anehoany an'le izy hoe tena mitady an'Andriamanitra marina ity na misy zavatra ambadika le izy de za manokana zany de mahafantatra mankasitraka ny olona rehetra ny tenako de averiko amin'ny rahavavy mpanompon'Andriamanitra izay nametraka ny fantaniana ny fitenenana de manantena antsika rehetra ihany koa mba hiabone hatrany ny pazy mba azahoantsika mahazo notification foany de aza misalasala koa maneho ny hevitrareo fa mba mety misy raisinay koa avy any aminareo avy any aminao afaka makany amin'ny privé koa ianao raha ohatra ny hoe misy afatra miafina tianao ampitaina de ampitiavana no andraisana anao de mirary soa atsika rehetra. Amen. Amen. Ia, mankasitraka feno anao rahavavy tondra izay valin'ny fanontaniana teo zay de ho tahiana hatrany indrindra ho anareo telo mianadahy izay nanaiky nataon'ny tompo fitaovana nitondra ny vali ny fanontaniana zay naroso teto nentina ny fifampisarantsika teto. Marina de marina ny voalaza andravavy ary nilaza moa izy tany amin'ny fanentanana zay efa naroso tany am-boalohany de mbola namafisiny ihany koa ny fanentanana. Ia, mazava be fa isika de miaina amin'ity tany ity. Maro ny zavatra mila iainana koa zany ao anatin'izay fa nefa fataro ny zavatra rehetra fa sao de zavatra hampiraiki-tapitsaka ny fotsika amin'ity tany ity ny zavatra iainantsika. Izay no antony fifampatsehivana eto mba tsy hahatonga anao ho revo tanteraka, hilona tanteraka, ho variana tanteraka ao anatin'ny zavatra ny tany ny fitoriana ny momba ny tany de eo ianao de taraiky eo ianao ty Jesosy efa anatin'le andrasantsika ho avy ihany izy ianao nefa variana de miverina tany amin'ny tenin-dranadaty ery amboloany ery hoe lay virjiny dimy adala sy dimy hendry mahatoky tena loatra fa kristianina, mahatoky tena loatra fa virjiny de eo de ho avy ihany Jesosy ka ampatsehivina antsika rehetra, fataro ny zavatra rehetra tandremo mampilona ny fiainantsika sy ny fotsika amin'ity tany ity fa Jesosy ny ho avy hakatsika ny izy so varombariana fampianarana mahasondriana sy mahapetipety ny fiainanao io ianao nefa tsy hatatonga anao tafiditra ny fanjakan'ny lanitra
ka fantary tsara zany zay a, dia fantary le tena izy, tena pompo'ny teny ravavy efa ny teny hoe ny fiarahnao amin'le tena izy ihany no alalanao antsizy, ka fantaro avokoa zany rehetra izany. Ka narosonay zany anjara brika zany a mba ho any am-pony hendry sy ny am-pony mahalala, dia anjarantsika ny makatoa fa fankatoavana ekala fahombiazana. Makasitraka feno manaraka indray raha sitrapony tompo dia mbola hitondra fifampizarana eto indray izahay a, fa izay indray aloha ny masaka azo naroso antsika tsirairay avy a, dia mandehana amin'ny fiadanan'i Kristy, mandehana amin'izao hery efa napetraka Andriamanitra ao anatinao izao. Tahin'Andriamanitra avokoa antsika rehetra. Amen.